Farita faradalana aminao indray ny tenako tompolavitra sy tompoko vavy amin'izao takarivan'ny alarobia fahavalo ny volana Mey izao. Avy hatrany ara dia iroso ao anatin'ny fampahalalam-baovao isika ireo matoan-teny-baovao izany nisongadina ao anatin'izao alina izao ara dia mikasika ny tontolo ny fifidianana indrindra raha moa niroso tamin'ny fisariana ny fametrahana ny anaran'ireo kandida ao anatin'ny bulletin tokana sy eny amin'ireo afisy-pifidianana ny senita tamin'ity androany ity tao anaty mangarahara tanteraka moa no nizora ny fisariana rano nambara ny Ramatoa Atala Beatrice lehibe ny senita mandroso sosikevitra ny amin'ny anavaozana ny lalàna 12 tsipika aotra 4 kosa ny eo anivon'ny KED mba hisorohana indrindra ny fanoherana samihafa amin'ny famoahana ny valim-pifidianana. Nanakihana kosa ny CES ny filohan'ny MTS Andriamatoa Roland Ratsiraka izay nilaza fa nisy tsy fanarahan-dalàna ary mendrika ny otoriana ny mpikambana ao amin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana manoloana ny listra izay nivoaka farany teo. Manasana orto klasiko vavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ny tontolo ny fifidianana izay indrindra moa ny bantoerana ary hanomboantsika ny fampahalalam-baovao ihany koa. Totosa io tolakandro ary tetsy amin'ny biraoan'ny senita tetsy alarobia ny fisariana ny fametrahana ny anaran'ireo kandida ao anaty bulletin tokana sy eny amin'ireo afisy-pifidianana. Andriamatoa Ravalsona Clément Zafisolo avy amin'ny antoko amma moa no mitazona ny laharana voalohany. Ramatoa Ravalomanana Lalao kosa ny faharoa ary any amin'ny laharana faha-20 kosa Andriamatoa Andry Rajoelina. Arahantsika moa ny ambangovangony erana amin'ny lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Ny roso tamin'ny fisariana ny fametrahana ny anaran'ireo kandida ao anatin'ny bulletin tokana sy eny amin'ireo afisy-pifidianana ny voamera-maly eo tena misanina fifidianana na ny senita io tolakandro io teny ambiraoany eny alarobia. Ireto manaraka reto ary ny filaharan'ireo kandida ao anatin'ny izany bulletin tokana izany. Mitana ny laharana voalohany Andriamatoa Ravalsona Clément Zafisolo, faharoa Ravalomanana Né Rakotony Rainy Lalao Arivelo, fahatelo Jules Etienne Roland, laharana fahaefatra Rabiarson Roland Dieudonné na Vaombe, fahadimy Ratsiraka Iarovana Roland, fahaenina Andrianena Arivelo Adzo Herivelona, fahafito Rakoto Fetson Andrianirina, fahavalo Rabemanatsoa Brigitte Antanirina, laharana fahasivy Davidson Andriaparany Benjamin, fahafolo Vital Albert Camille, 12 Rakoto Jean-Pierre, 12 Dofo Michael Brechard, 12 Randriamapionina Joseph Martin, faha-14 Ratsiraka Didier Ignace, laharana faha-15 Rajonary Patrick Ratsimba, faha-19 Rabiarso Sarah épouse Georges, 17 Rasolzo Dolin Rina Josephson, faha-18 Tinason Freddy, 17 Razafiarson Laza, 20 Monjarondefo Zafitsimbivalo, 20 Kolo Christophe Laurent Roger, faha-20 Tendrazana Arivelo Jacob Alain, 13 Rajemson Rakotomaro, 14 Rakoto Malala Marcel Fleury, faha-15 La Henrique Jean, 19 Rasolo Voanga Roseline Emma, 17 Vonaitsy Jean Gène, 18 Rajona Arivelo Perrault Jocelyn, 17 Rajoelina Andry Nirina, 30 Rafalomanana Nirado, 13 Randriamanatsoa Tabera, 13 Ratrema William, faha-13 Jean-Louis Robinson Richard, faha-14 Razafindrafahy Edgar Marinoé, 15 Raharimanina Venance Patrick, faha-19 Ratremo Arivony Guy, laharana faha-17 Razafimanazad Julien, 18 Ratsimbalson Faharo, 17 Rabetsarona Willy Sylvain, faha-10 Noelson William ary faha-12 farany Andriamatoa Lezava Fleury Rabarson. Tao anaty mangarahara tanteraka no nizoran'izao fisarian'izao hoy Ramatoa Beatrice Atala lehibe ny senita. Le bulletin tokana moa ny endriky ny efa vitan'ny senita kanefa 12 tsika izao dia io no dini'ny senita miaraka amin'ny expert zany ijerena hoe ohatraohatran'iza zany ny fomba anaovantsika azy fa ho ataony ezany senita zany ny amora indrindra ny fomba azahoan'ny mpifidy mifidy izay olona tiany ao anatin'ny bulletin tokana io. Sarotra amiko ny teny aminareo andaingaka ilaza hoe totoerana nanaovana ny bulletin tokana io fa dia tsy maintsy ho any ivelany nanaovana ny bulletin tokana io satria ny Nations Unies manao azy dia zareo rehefa manao ny appel d'offre ka raha i Afrika Atsimo ny seniny Afrika Atsimo no anomentsika an'ilay taratasy dia
mino azy zany fa any amin'ny imprimerie zareo any Afrika Atsimo no anaovana azy satria ny impression zany no alohan'ny Zénith na ny Pasen amin'izay fotoana. Afa-po ihany koa ireo kandida nanatrika ity fotoam-pisariana ity isan'ny nanome ny heviny mikasika izany Andriamatoa Robinson Jean-Louis. Afa-po dia afa-po ary araka ny tenin'ny président Zénith teo Madame Atala dia tamin'ny fair play mihitsy no nanatotosana an'ilay izy. Dika zany roso atsaka sy andavany ny fifidianana. Anomboka amin'ny 13 jona ho avy izao ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra. Amin'ny 12 jona kosa ny roso amin'ny fisariana ny fandraisam-pitenenan'ireo kandida ao amin'ny haino aman-jery-panjakana.